Maro ny vaovao tsy marina na ely teto Andrenivohitra ho ny polisy pirenena ka voatery nanao tatitra ireo solitena ny polisy efa ny toerana. Zany makasika ny Antsakabary satria nandefa afatra aho mba récupéo zany feo zany de hoe résultat recoupement auprès plusieurs sources. Premièrement, incendie 8 de case 6 en Balamanga a été commis par une aliénée mentale. Après départ missionnaire PN et missionnaire PN mission pour gain. Deuxièmement, maire plus son adjoint ne sont que indicateurs et simples témoins dites affaires. Troisième point, aucun décès par balle n'a été signalé dans la commune rurale Antsakabar et environ. Dans le cadre dit affaires, fausses nouvelles ont été intentionnellement propagées en vue d'envenimer politiquement la situation. Envisageons demain matinée, petit malal il faut amener Sasakal, ngamba mialua zay mety yetrety zavatra nitranga grave tany zay. Envisageons demain matinée tenir point de presse en vue couper court à telle propagation fausse nouvelle tendant à induire en erreur haute instance étatique et salir corps PN. Mercredi zany mercredi le izy tokotokony teo amin'ny fakarivariva teo dia nandeha tao an-tanàna Ambalanomby zany ireo polisy ireo ka nandoro le tanàna tany. Durandeo le tanàna tany vola nian'le taveny zany nidirandreo voalohany Ambalamanga zay hono. Zay le narany toerana zay nahitana tranomay miisa 80 zany misy tranomay amin'ny tanàna io fa tena polisy nandoro azy. De zay moa efa avy nivorin'le izy dia nilaza daholo le olo amin'ireny tanàna reny fa tena polisy zany nandoro an'le tanàna fa tsy le olona adala voalaza anjare zany tsisy ireo adala nandoro tanàna tany fa polisy mihitsy nandoro le tanàna le tanàna voalohany dorandreo kapitany eo amin'ny 80 eo zany no may amin'ny tanàna io. Dia midika amin'ny tanàna ray atao Taviny midika atao hoe ambinany rano zay zany le fokotany io dia nandoro trano koa izy miisa 230 zany trano may tao dia misy ampibavy ray zany may tsy nahita zany io ampibavy io ray aman-dreny io tsy mahita izy dia tsy afaka nilefa dia may tao anaty trano afaka olana sisa barakondohany hely firaka ny barakondohany tavela may miafy daholo zany io ramatoa io. Dia nandeha amin'ny tanàna pita eo koa izy mbola amin'ny faripita veniny ihany niroandreo polisy ireo koa farity io nahitana trano misy eo amin'ny 80 koa may miaraka amin'ny tsisy zavatra azy eo anatin'ireo trano ireo na anankiray ara vary sararany rehetrarehetra may daholo. Dia nifindra amin'ny tanàna anankiray koa izy atao hoe Ambodedabo may koa io Ambodifinesy azafady Ambodifinesy may koa io tanàna io angamba ny trano folo angamba ny tanàna tsy may amin'io tanàna io fa nisan'ny trano may zany miisa eo amin'ny 75 io. Dia nifindra tamin'ny tanàna anankiray koa izy atao Ambosehivy zay dia trano roambroapolo tafo koa may teo sady ny quartier mobile zany nambanany tamin'ny pistolet ny raha nandoro trano anazy nambanany tamin'ny basy zany quartier mobile io doro tranonao io dia tsy nasaiko le quartier mobile nandoro ny tranony dia mifazany tsisy vody basy izy dia nenjera dia farany nanganominy azy ihany le briquet dia midoro an'le quartier mobile ny tranony zare zany niforce le quartier mobile doro tranonao fa raha tsy zany anao ihany tsy firinay. Dia matahatra amin'ny basy mantsy aty ambany vono
sady mahatratra ny faty dia midorako izy ny trano fomany mihitsy olona io tamin'venambena nandeha tany amin'ny toerana io nanontany azy lasa dranomasy izy satria raha sarinaza lagniny miainako ary sary hitako lagniny miainako izy naza fa mandainga reo polisy reo fa malaza hoe tsy zareo nandoro an'le trano zareo mihitsy nandoro azy sady masy be zareo an'izany mandeha mandoro an'le trano dia tsy hain'le olona eo zany iampirisin'izany mandrava reo mandeha misy tranombarotolona raha fantatra reo dia vakinjareo ny tranombarotra io dia ao kalero sakafonjareo limoanady sisa tena potiky mihitsy aty an-tanàna aty fa manentanareo manamboninazy any Tananarivo mba hijery akaiky ny olona aty fa tena trabona mampalahelo da izeo ary ny mpianatra am'izay dia nalefa fotsiny am'izao fa tsisy tany mpisarana reo olona reo voatery apetraka amin'ny salle de classe zany hipetraka fa ty Antsakabary misy fivoriagnany any navory zany le olona jiaby avy amin'le toerana trabona regny dia navela miteny reo dia samina miteny rehetrarehetra hitandreo tany mampalahelo ny namantsika gasy eo nasian'izay rehetrarehetra zany. Taorian'ny fivoriana androany tena napakevitra ireo mponina ny hanoratra taratasy fitarainana amin'ny mpitondra fanjakana mba angatahana fanampiana sy nanao fanangonantsiny ilazana fa ny polisy marina no nandoro ny tanànan'izy ireo. Ny teorian'le fivoriana tao fa napakevitra zany dia atao zany le taratasy fangataham-bonjy sy hoe magnamarika fa polisy marina nandoro tanàna taty Antsakabary. Dia mangataka fanampiana zany zay ety agnampinareo olo-tsavonjy reo fa tena mampalahelo mahita zareo hoe nata lamba tsy miara tsisy fa sisa le vatany any tsy na dara tsisy mananjany le raha fa tena mampalahelo. Mbola eo amin'izay lafomba vao avy be fandriana izay hatrany dia namoaka fanambarana an-gazety androany manameloka ny zava-nitranga tao be fandriana avaratra ny pretra ao atoerana rehefa nahazo ny fankatoavan'ny Evekanambanja ny Monseigneur Rosario manoloana ny zava-mitranga tany amin'ny commune Antsakabary district any be fandriana avaratra ny pretra zanatany dia maneho fiara-miory amin'ireo fianakaviana ny arambony manameloka sady tsy makasitraka ny vabitan'ny polisy nanao be midina tany toerana ary nanao fihetsika feno herisetra sy feno abibiana tsy mendrika ny mahaolona ihany koa izy ireo miantso ny piray antoka na eo an-toerana na ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mpiaro ny zon'olombelona mba andray an-tanana tsy misy atakandro ity raharaha ity miantso ihany koa ny fitondram-panjakana sy ireo malala-tanana na eto an-toerana na any ivelany mba hijery ireo trabona tsy manan-kelofana fa indrindra ireo mpianatra.